Fampejany fampandrosoana kosa indray dia isan'ny manan-karena eo amin'ny lafin-javatra maro i Madagasikara entina hisintomana mpizahatany na eo amin'ny akantony tanàna izany fa indrindra ireo harena maro samihafa ananany na an-tanety na an-dranomasina izay ananany sy mampiavaka azy amin'ireo firenena maro samihafa. Afana mampafantatra ny Madagasikara any amin'ilay salon nautique Le Grand Cap Pavois izay hotontosaina ao amin'ny La Rochelle au France amin'ny volana septambra iny dia fotoana ampahafantarana ny Madagasikara ity hetsika nanasaina manokana any Madagasikara ity raha nambarany ministry ny fizahantany. Nasaina manokana amin'ilay salon nautique Le Grand Pavois izay hotontosaina ao La Rochelle au France i Madagasikara ny 24 septambra hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra 2024 zao. Fotoana ahafahana manatsara sy manandratra avy ny sarin'ny firenena ity hetsika iray ity taorian'ny zavatra mampalahelo nandoton'ny sarin'ny Madagasikara hoy ny ministry ny fizahantany Andriamatora Ratsiraka. Fotoana fifidianana ity dia matahotra zay ka ny Madagasikara tsy maintsy ahitsy zay zavatra zay. Nisy valanaretina nandalo eto Madagasikara tamin'ny taona lasa dia matahotra zay makatỳ Madagasikara ny valanaretina io sao dia miverina indray anjarantsika no manitsy an'izany ary zao fandraisana anjara mavitrika amina salon zao no ahafahantsika mampienany zay aiay ananan'ny olona sasany zay ny zava-manandanja ary ny arenantsika zay nataontsika misongadina. Manan-karena tokoa Madagasikara raha resaka fizahantany an-dranomasina no resahana. Azo trandrahana soamatsara mba ho fanohitry ny toe-karena zany hoy kosa ny ONTM izay andray anjara mavitrika amin'ity hetsika salon nautique Le Grand Pavois ity. Manana toerana maro tsika eto Madagasikara ahafahana mety hoe ho aménagena izy toerana ety amin'izay tourisme nautique zay. Ary Madagasikara sy ny Office national de tourisme zany dia misy an'le stratégie zay fanapetraka hatramin'izay hoe isible an'le tourisme affinitaire aloha hatreto. Andrasana aoriana izao hetsika izao ny fahatongavan'ireo mpizahatany mankafy ny fizahantany an-dranomasina eto Madagasikara sy ny fisintomanareo mpampiasa vola vahiny anangana tetikasa eto amintsika.